namana solondrala tsy mba nananana. Zay zany ny fampitana ny kabary nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina ho fisaorana ny zava-bita vitan'ny Makido Madagasikara teo amin'ny sehatrin'ny rugby teto an-toerana tany ivelany. Tsy ny rugby ihany fa azo kianja manara-penitra ihany koa zany ny taranja tsipika lehibe, azo ny Académie Nationale Sportive ny matianina rehetra eto Madagasikara. Mbola misy fahafitantsika an'izao kianja zao sy nony na tompon-dakany Afrika antsika ihany koa dia misy vaovao lehibe sy goavana ifampizarana amintsika rehetra satria amin'ny 2014 dia eto Madagasikara no atao ny Coupe du Monde ny baolina lavalava ny junior tompoky lahy tompoky vavy efa vosiny ny taratasy mikasika an'izany ary zao tsika dia efa manomana sady an'izany fionana na Coupe du Monde ny baolina lavalava na ny rugby junior eto Madagasikara zany ka dia mirary tsika rehetra mirary anao fety sambatra ary dia mirary ihany koa ho tratran'ny krismasy sy ho tratran'ny taombaovao misaotra tompoky lahy makasitraka tompoky vavy. No vaovao lehibe nataon'ny filohan'ny tetezamita ary nampitaina mivantana tamin'ity arivarivan'ny 15 Desambra ity. Samy azo ny anjarany avokoa zany reo taranja ara-panatanjahantena araky ny efa voateny teo Lovatina, izany ny taranja rugby, ny taranja tsipika lehibe na pétanque, ny marque rama izay omena ireo professionnel manomboka zao mba tsy hipetrapetraka fotsiny izy ireo ary mitaky adity, mitaky andraikitra, mitaky ny zavatra rehetra ho an'ireo mpilalao eo amin'ny sendra matianina izany. Mbola no teneny ihany koa fa dia azo ny fiadina tompon-daka eran-tany amin'ny taona 2024 sika ary voninahitra sariarian'ny Madagasikara no fahazahoana izany lalao izany ary itsika no ampiatrano azy araky ny efa teneny eo amin'ny sehatra junior. Fampitirako azy dia fety de feno izay programa izay raha ny tontolo ny fanatanjahantena amin'ny Lovatina mijerena ary voninahitra fanomezana teo amin'ny mpitondra sy ny olona hoentina ary misy ny toy izao mba ahafahantsika manao zavatra maromaro ho amin'ny taranaka malagasy Lovatina. Ny dera ny Makido koa ny filohan'ny tetezamita namana Lanto Malala Rasata ary tsy adin'ny filohan'ny tetezamita koa ny misaotra an'izay rehetra nanandratra avo ny voninahim-pirenena. Nambarany teo ny fananganan'ny Académie Sportive Nationale ho karakaraina ho atao eto amintsika ny fifaninanana fiedina ny amboara eo amin'ny taranja lavalava amin'ny junior. Mariny zany namana Lanto Malala Rasata zay no azo ambara hatreto. Zany hoe andrasana ny fahatongavan'ny filoha eto amin'ny toerana misy azy. Misy ny vadiny Mialy Rajoelina dia rehefa ho tafaverina eto ny filoha antenaiko ry malagasy namana fa dia hitondray ny sehatra eo amin'ny kanto miaraka amin'ny rosy satria efa madiodio ny aty ivelany efa tafiditra ao anaty kianja avokoa ny rehetra dia toerana ifaneraserana indray manomboka izao zany ny alavoly vanim-potoana iray ho iaho zay manana ny tantarany tokoa izao vanim-potoana manakaiky ny farany taona sy ny krismasy izy. Naman'ireo tena namana